Tombona ho aminareo any ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Antsoina hoe tandrom-pamonjena ny fanavotana. Antsoina hoe tandrom-pamonjena ny fanavotana. Tarafina ato amin'ny nofinaina arak'izay hitantsika eo amin'ny Luka toko voalohany andininy faha 17 hatramin'ny faha 570 izany. Fantatsika rehetra fa rehefa tanteraka ny famonaniana ny amin'ny Jaona mpanao batisa ka napetraka hatramin'ny anarany hoe Jaona, dia indro nanandratra tononkira fiderana an'Andriamanitra i Zakaria ray. Ao anatin'ity tononkira ity no ahitantsika eo amin'ny andininy faha 17 ohatra manao hoe ary dia feno fanahy masina Zakaria ray ka naminany hoe, zany hoe ao amin'ny testamenta taloha raha vao miteny hoe feno fanahy masina dia entina ilazana fa hiasa Andriamanitra, hiteny Andriamanitra. Tomdika izany fa Andriamanitra mihitsy no nanao ity fiderana miteny amin'ny toerany Zakaria ray ny Jaona mpanao batisa ity. Arak'izany dia hitantsika ao anatin'izany tononkira izany ny hevitry ny teny hoe fanavotana izay nadika hoe tandrom-pamonjena. Andriamanitra manavotra dia ilay Andriamanitra nanangana tandrom-pamonjena ho an'ny jiosy, ho an'ny vahoaka voafidy aloha. Inona ary no hevitry ny hoe tandrom-pamonjena eto farafahakeliny? Misy dikany telo ny tandrom-pamonjena. Voalohany, ny tandrom-pamonjena dia midika ho famonjena. Faharoa, ny tandrom-pamonjena dia midika ho famondram-po, ary ny tandrom-pamonjena dia midika ho fanekena. Famonjena ny tandrom-pamonjena, ka dia indro Andriamanitra naniraka an' Jesosy Kristy zanany hamono izao tontolo izao, izay tao anatin'ny fahoriana, tao anatin'ny olana, tao anatin'ny fangejana nahazo azy tamin'ny lafiny rehetra. Fa aseho eto ihany koa fa ny fahatongavan'i Jesosy Kristy no mariky ny famondram-po amin'izao tontolo izao sy ho an'ireto vahoaka voafidy dia ny jiosy ireto izao. Midika ho famondram-po koa mantsy ilay tandrom-pamonjena, ka ny famondram-pon'Andriamanitra no tsy mahalany-ritra azy ireo na eo aza ny faharatsiny sy ny fahalotona. Ary ny farany, ny tandrom-pamonjena dia ambara ho fanekena. Marina kokoa mampahatsiaro ilay fanekena izay efa naorin'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely voalohany, tamin'ny jiosy voalohany, dia Abrahama zany. I Abrahama no jiosy voalohany nanorenan'Andriamanitra amin'ny fanekena hoe izao Andriamanitra reo, ianareo kosa ho oloko. Ka indro tanteran'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy izany fanekena izany, ka tonga Jesosy ho fahatanterahany izany fanekena izany. Midika zany fa le tandrom-pamonjena izay irahan'Andriamanitra sy ho atsangan'Andriamanitra amin'izao tontolo izao dia tandrom-pamonjena izay hanatanteraka ny teny fikasana ny amin'izay efa nanoritan'Andriamanitra ny lalana ho an'ireto jiosy ireto. Arak'izany, ry havako malala, ilay tandrom-pamonjena dia tsy inona tsy akory fa le tandrom-pamonjena mitsinjo ireto vahoaka izay nofidiana ireto eo anatrehan'ny fangejan'ny fanjakana Romanina, eo anatrehan'ny fahaloton'ny zanak'Israely, eo anatrehan'ny fiodikodonan'izao tontolo izao, no mitsangan'Andriamanitra ho tandrom-pamonjena hanafaka ny olona. Ry havako malala, mova mifanalavitra amin'ny zavatra iainantsika amin'ny andro ankehitriny, eo anatrehan'ny
valanaretina eo anatrehan'ny fahafatesana marobe, eo anatrehan'ny hamafy ny fiainana, misy ny mamofoka mila okivy, eo indrindra no mila mijoro ny fiangonana. Eny ankehitriny ary dia hitantsika indray fa mikatona ny fiangonana noho ny amin'ny valanaretina, noho ny amin'ny fipetrany ray sy ny fitondram-panjakana. Tsy ny himenomenona na hitabataba no asan'ny fiangonana eo anatrehan'izany, fa ny mijoro ho tandroka amonjy ny manana etaeta mila vonjy, ny mijoro ho mpanatanteraka ilay fanekena, eny hijoro mba hampahery ny olona manana etaeta mila vonjy. Dia mampahery atsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika. Raha eo falo misotranao zahay noho ny amin'ny teninao izay nozarainao anay, fa eo anatrehan'ny fahamafisakatoka izay ataonay, eo anatrehan'ny fahamaizinan'ny andronay no mijoro ianao fanazavana sy ho mpanafaka, ho mpamonjy sy ahatanteraka ny teny fikasanao. Ndreto izay Tompo, maneho eto anatrehanao ny fahavononanay, andray ny famonjena entinao amin'ny Jesosy Kristy ilay Tompo sy mpamonjy anay. Fa entinay ambavaka manokana, ireo rehetra izay manana olana, ireo rehetra mitebiteby, ireo rehetra very fanambola velona, ireo tapidalakaleka tsy mahita leo amin'ny fiainana, mbola eo ianao Andriamanitra ilay tandroka famonjena ho an'ny olona rehetra, indrindra ireo izay mijaly ory ao anatin'ny fahoriana samihafa. Dia matoky manana anao zahay ry Andriamanitra io, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.